Bejomainty andrenesanao ny feony na ya sarobidy safidy mananjara fiderana ary tahinana antenaina natiorandria vizara sy rivra zaka sahala no mikajy lafiny teknika nanaty tosa safidy tahinjanahary efa me tsara ny fijerim-panomamy zany a efa me mazavazava ery ny tarehanao enindretsy a satria faly a manana no mikarakara misaotra anaka inona moa ny tokony soranao ahy mamako venao dia tsy ho karakaray navita be tamiko indriko tena mihoatra noho ny sasana lokany kiboko mihitsy ny nananako andriko mama koa zany enao koa ary ny tena navita be tamiko na dia ny mahasolo indray aman-dreniko anao fotsiny aza sady dady enao no neny amiko ny taiza sady ny karakara koa ndry endretsy a fa indry ihany nefa fa ny aina manapetra aza miteniteny foana rery mama ka marina moa zanyko fa nga tsika haritreto tsy maintsy ho avy moa ny fotoana ikipin'ny masontsika ho mandrakizay ary ny ahy io ara ohatra nefa mandinindindona na zany mama ka maka mihitsy aloha ianao ainy matory ajanony ihany zany resaka izany fa mitady hivadika hafahafa sita afimy ianao aty dia aza manalavitra tsony mama aza manao firesaka ohatran'io moa ianao etsy raiso ny tanako dia enoy tsara marina ingezany lazaiko andrisany retsy tsy ho elitsony dia andeha fa saingy izao mila ndry anony lalako ahy tsy azoko tsara ny tianao tenenina ary mama zao araka enoy tsara ho tapitra ny anjarako ety an-tany retsy efa reraka omeko tsodrano ndry amin'ny hoavy rehetra omeo rano kely aloka ndraso ary fa akarano ahy ty sotroy mama ao mitraka kely aloha ampiasa zay fa ty aloha retsy ty sotroy amin'izay ty ambiny ty farano ka zany tsy mangeta eta ary mamy mba fangatahako amin'ndry farany izay ao fa indriko koa ao ary raha izay ny tianao zay lany daholo fa efa kely sisy iny zay lany dia matory amin'izay ary aloha mama ka enyretsy sioka way maninona koa ary azany tena lasa ohatry ny hafahafa be azany ka manjavona be ny masoko way marina tena fanina tena miodikodindoha daholo izay jereko mama aiza ary azany zay vo tadidiko moa le ny sotro rano avy ny sotrony mama teo dia ohatry ny hafahafa izany tonga dia fanina
Oay, mama! Mama! Oay! Mama! Tena nisotro an'le rano avy tany aminy ay moa za dia tonga dia tsy nahatsiaro tena. Sioka. Mama! Ay, natory-kosaka izy zaniko. Otry, ary izy tia miantso aty. Fangakindry tsy niakatra indray Manahoana ndry e? Tena angambaka itsy tsy tratrako intsony be resaka be tao amin'ny mama dia niara resy toro tato izay. ahoana koa ary kaly izany ny garda malady indray ve rangano miesina le Za aza mba gaga kia. Aleo rehefa miona tantaraiko andry e. nefa ary kala nefa daholo ny namantsika rehetrarehetra Hatramin'ilay namana tiako be iny ve? efa hoe ino le rehetrarehetra mihitsy kala resy efa tsy tonga eo Tena elao tsiny kiva tena sendra ny tsy azo anoharana ato indray ary koa dia manaraka indry tsy maintsy tonga Eno Za zakery tampo tato tena tsy haiko mihitsy izay nahazo ako. Andeha aloha hijery an'ilay vary sosoa atsy fa efa masaka angamba izay ilay izy dia veo moa amin'ny mama amin'izay ka. Dia ho foaziko amin'izay aloha mama fa masaka ity so angatsiaka eo ka. Mama Otry, aza manany andry ery mama ka. Aza tao an'io ny tarehanao e. Hoy, tena mifanitika be sady misokatra ity vavany. Ary inona ny andonianao atsy mijanona eo e? Ho avy dia fahanako ianao. Andriamanitra mama! Tena marina tsy maty mamy ty. Ay, Andriamanitra tena tsy mipika mihitsy ny maso ny marina. Mangatsika be koa ny vatany. Andriamanitra Mama andray kosa fa maninona ny tenanao zanao tamika e mama. Dia zanako ny mbola tsy mahay ninona akory. Ay mama. Dia izay rery tadamanana no tranga teto Tena misaotra anao tonga avy hatrany aloha e. Tena za mama. Tena tsy misy havako intsony. Mangina ry sita. Mangina fa efa izay no mahatsara azy aloha. Sady efa ela koa izay nankarary azy izay aleo andeha izy fa mijaly. Za efa eto. Sioka. Marina aloha izany e. Nefa dia za rereny eo izany sisa. Efa hoe tsy rery izany ry mbola eto aza na dia eo aza mifandraisan'ny olona andramavany avy masina. Za kosa tsy hanao an'izany satria ny heliko ny ray aman-dreny tsy heliko ny zanaka. Saotra betsaka re tadamanana. Tsisy fisaorany zao angana ataontsika zao etsika ny tanàna izy dia andrasantsika indray alao an-trano aloha mba hisikarakarana ny fahasan'andevelana azy sy ny taratasy rehetra ny fanjakany dia efa ianao no tenaiko hanoro an'izay tokony atao rery tadamanana fa tena tsy misy haiko ny amin'izany aza manao andriko aza matahotra fa mbola eto lazaiko eny foana ny tokony atao rehetra.
loza mama zany. Azo lazaina hoe tampoka ihany satria tsy nisy fotoana mba ny fanaovana veloma akory. Dada manana no mba hany fianakaviako fantatro satria maty fony mbola zaza hono no tena ray aman-dreniko. Izy no hany mba mpitsidika any mianaka matetika. Andeha mba hiangaviako ireo mpiara-mianatra amiko aloha mba hiara-nala ny alina miaraka amiko eto ka. Verikalaka ohatran'izany no nitrangy e. Vao avy niresaka tamindreny any ano nijery azy dia efa izy ohatran'io e. Veky e, tena mampalahelo koa izany. Ahoana arikala, misy zavatra ohatrany hoe mahazadaikatra izany no manontany azy a. Inona ke izany? Lazao fa tsy maninona e. Faiza daholo izany ny avanareo, sa mbola tsy nare? Sioka azafady fa mbola mividy sigara kely ary reto mahereza rery sita. Saotra betsaka rery Mario a. Tena misaotra nareo tonga. Tena namana marina nareo e. Fa tapaka ny eo alina notaniako andry teo ry sita e. Fa ngao mbola tsy nisy naheno ry zareo. Misy zavatra ho tantaraiko kely anareo ty amaliko ny fanontaniandry fa eno vetivety ary e. Fa ireo re. Ohatran'ny hafahafa be amiko le sary Mario le miandry faty fa visy olona kely ohatran'izao ka. Mba miendasa ary kiala tambo fa mety mbola isy any io aiza koa ny dia hoe tsy misy mihitsy ka. Saloko, mety ho fahagagana angamba. Raha ny firesaka sita teo nge dia tsy mananavana ry zareo e. Aiza koa e. Dia ny mpiray monina izany no atenena ho avy. Nefa izao efa mifolo alina le. Mbola tsika reto ihany izao nitako mifamezivezy ato an-trano ato na any an-tokotany. Misy hafa kosa angambe. Miampy an'le tadidindry le rangaray nanoro antsika iny. Fa ileo tsy afaka hijanona iaraka amintsika marinako. Soa aza aloha fomba misy jiro ihany aty dia mba afaka mandefa hira moramora na lana an'izao fanginana izao ka. Ratsy izany ngamba dia tena olo be teto. Tena mamerina ny fisaorana ihany reto fa tena solo ny havana izay tsy nananako nareo a. Havana tsy fantatro manko e. Inona ary ny sorandrian'izany sita? Ndry ary mampalahelo izanyko. Sady tsika reto izao nge efa mifampitondra ohatran'ny mpiray tapo e. Mifampihinana ny manta sy ny masaka mihitsy azako. Fa hono akery sita? Ahoana ke? Na dia mpiray monina aminareo koa ve dia mety tsy mba ho tonga hiandry faty-araka amintsika eto e. Ka le fanontantaraiko anareo teo izay moko, malaza be ho mpamosavy anie mama fony tanora e. Zay ary no antony findrany mitady asa tany an-drenivohitra. Dia miady amapaty mihitsy kosa ve kina dia izany aza ny olona ety e. Hita ho ako, tsy misy resaka fiarahamonina intsony mihitsy izany fa dia hiady amapaty. Dia tsy haiko rery reto a. Hatramina hatsiarovako saina nefa olona tsara fanahy fandraisako an'io mamako io. Izany sioka. Na vitany mampatory ahy isan'andro, mamoha ahy maraina, mamahana anahy sady mbola mikarakara anahy koa. Tsy hitako loatra izay hoe ratsy vitany. Eny manararoatra ihany aloha ke. Dia mikasika ny tena ray aman-dreny izany izao manahoana ka. Ny tiako ho tenenina dia hoe efa fantatry indray ve sa hatramin'izao dia mbola tsy ahitako mangirana momba n'izany. Tena mbola maizina amiko daholo ireo mipoirako. Tena mampalahelo ary anga ty sita ty ka. Dia onjoonjony izy samy rery izany izao ny fiainana manombika etoko.
Izy izany firy zao ry tamby ohatry ny efa hisasaka ny alina lesy dia tena tsy nisy anina tamingan'olona ray aza tonga teto nandeha hoe mangarana hoe hiara-keto hatry ny nahatongavantsika ko mangina be koa ny tanàna soa aloha fa Mario ino lava aloha izany inona ka ohatry ny lasa nandrivotra tampoka teo ny andro oay maty koa le labozia eo akaiky ny razana ino tokoa sady amin'ity andro maina tsy tokony hisy oran'ity ve misy rivotra ka jerelangy efa mipipika koa le jiro tapaka marina maty koa le hira mba nanrotsorotsy teo ka Mario mahaizina benketry Mario matahotra tony aloha tamby ampiretiko ireo fa misy briky aty amiko aty za metsiketsika eo ndry zay ampiretiko aloha reto labozia akaiky ny razany reto izay latoro tamby zay andeha aloha iantso any sita kely aloha ka dia za rery ve navelan'lahy eto vetivety re ary tamby sioka anganary lafa sao dia mateto indray eto ino re tena hafahafa mihitsy ity fiandrasam-paty indray mitoraka ity ka efa mba entiny tada sirkozina mandeha any fa mbola tsy sendra noryshao mihitsy zany dia tena hoe za rery sy le razana verangany tavela eto ileo koa voalasa teo le lapsi aritsy efa kely sisa teo lany aiza ihany ary Mario teo zay dia tonga tena tsy hitako izy ry tamby angamba mbola nanao zavatra fa le rangahy iny hitako tampoka mipetraka ao ivelany ao ivelany aho eno fa inona moa izany no tokony ataony ihany ka dia tsika ny ajanon'ndrereto za koa any mba gagy tena marina hafahafa le rangaka nanontaniako misy any sitary izy teo fa modiny tsy mivalinako za fotsiny nataony tsara dinika marina Mario eno lava izany izay indray le rivotra mafy be teo any ivelany any re izany ry tamby aza taitaitra ohatrany io ndry ka oay hita lary jerela mahataholy indray labozia teo akaikin'le razana aza mikropaka ho adry ela tsy taika mihitsy bojere petra tsara fotsiny eo ka ka mahagaga ihany ianao izany rivotra amin'ny andro may izany angany lary Mario ka maizy babe efa mitady an'le briky re ty izy eto ka milamina tsara ve nareo atraka izy ino le rangalina izay ny sita dadamanana moa izy teo zay indrindra milamina izay ato ka nijiry fotsiny io tapaka io dia tsy misy vahaolana ve tompoko fa maizina sady mangina be ato eny tokoa ramose andro tsara be io ve dia tokony hoe ho tapaka ny jiro ka efa napozina ihany eo andraikisany miomana fotsiny fa misy foana ny tampoka tsy apoziny tsy azoko hoana azafady zay aloha fa lasa kely miomana amin'ny zavatra rehetra ho ao atokotany ao ihany raha misy lanareo anahy fa aiza ho ary sita dadamanana zay lalany any marina zorongo ory Mario elavely ity tsy mahita hoe ohatry ny hafahafa be mifiresaka le ranga teo sady ohatry ny tsy nirarahiny akory eny efa notaniako farany teo no ohatrany hoe maimaika be ny aly izany izy aiko vendry mahatsikaritra an'izany vao mariko mihitsy zay ka za koa ary saika mbola notany azy hoe mbola haritra avy io fa tapahanjiro fa isita ve aloha tsy talamy mihitsy teo tena niezaka nitady any fa tsy hitako jereko daholo ny hevitra tato manodidina rehetra fa tsy nisy inona tsotsika iny koa fa le rangahy iny arange tsy hitako mipoirany tonga dia ohatrany manao masia tampoka izany nahitako azoko
Oay. Oay. Mataholy indray marina labzy. Ozy Mario tena hafahafa zao ka. Aleo aloha dia akatoko tsara daholo ny varavarana ka. Ary eto aloha le brikely Mario vao manao an'izany la. Aiza indray ary izy teo re. Aza ela re la fa manomboka mampatahotra le maizina. Fondaitsika koa ty manko taraiky daholo no le jiro tapaka. Hita ve le izy ry Mario Tena tsy hitako ny nasiako an'le briquet teo ry tamby a. Jereo aloha so any akaikindriany ary. Efa hoe tsy misy aty ela ihany nampiasa sy farany teoko. Ary malaky ela fa manomboka matahotra ka. Ary aza bikizitina aloha ka. Ka matahotra ry Mario Ity eto ka. Aleo fa apiretiko hijereko izay labzy mbola mety arehatra. Fa nakaiza le razana teo le ty. Mario fanakaiza tokoa. Simka. Mario Andriamanitro tsy tanjotra mihitsy ve Mario nisy nanatsory io mama tena tsy mahajany ny atany Mario fa lasa Lanitro. Andeha ho aiza ndry e. Andraso ahy e. Sao kosa very Mario tsapotsaka. Ka andraso ary ery tamby dia miaraka. Lasa Moramora ihany ry tamby a. ka tsy tahitsana ela ntsony ihany tia. Tena misy famosambana ty fa tsy miaraka finoko azy fotsiny. Ka tsy efa nilazaina antsika ve moa izany. Dia hoy izany nefitsika izao e. Sady jery ty andro mbola maizina be tiako. Ka leo ny ala atao fotsiny aloha ka tsy te ahita zavatra fahafatamboko indray aho. Dia mahagaga mihitsy anie le izy. Izy hitako tsy hita hoe aiza izy amin'izoko. Tena tsy azoko mihitsy aloha le ataony galy iny ka tena marina boka aloha sy avitra be Tamby a. Tsy efa nandalo teto amin'ity toerany ity eo atsika teo e. Zany ve ry Mario? Eno jereo anie e. Ity zao le fahatra misy sarety mangamanga iny tadidindry. Eny tokoa. Nefa ela ihany ry Mario izay nandehanantsika izay e. Tena veryntsika ry tamby a. Fa voera ahoana koa moa e. Tsika ary moa tavaverina eto amin'ilay nialantsika teo ihanyko. Andao ry Mario hiala teto aingana ka. Dia aleo za indray ary nitarika azy ary aloha e. Arao fotsiny a. Andao ary. Andao ela eo aloha dia tsy elatsela ramin'ny brike ihany aloha ohatran'ilay teo ihany ka. Andao ary. Fa tsika ve mifanina sa ahoana mihitsy ty fa atao mbola taveriny eto andray ny tamby a. Otry. Ahoana koa izany ry Mario Eno jery indry ange. Irato tsara ny voamaso indry. Eny tokoa. Tena tsy mampino azy ry Mario Tamby a. Andao aky hiverinao amin'ilay trano dia andro maraindraina vao andeha. Za kosa aloha ry Mario tena tsy mahaverina antsony tena mbola mpangobotra nge zany Mario hatramin'izao e. Ka tsika anie tsy ho tavoaka eto an-tanàna eto mihitsy zao alina zao raha zao no izy. Iodikodiny eto foana eto tsika dia ahoana ka. Raha eto ny andro maraina ka. Tsy ho jiatry ny atsika eto ve kia. Sady ty andro maizina ity koa tsy hay izay tsy hampozina hitranga eo ko. Ka andao mihitsy ry tamby a. Simka. Tena mbola matahotra ny ry Mario ka naza koa aza nefa matahotra ho aza. Nisy fotoana kely afaka ny sainantsika izay dia izany eritreritra hoe izay no metimety kokoako. Manaiky hiverina ry ahy e. Fa za fotsiny tsy hiditra ao amin'ny rehetra intsony. Dia ho aiza fotsiny ary ndrika.
Itsan'ireo ivelany eo Tsy mety ho azy zany tamby Eny e, andao ohatra aloha any dia hita eo e. Ary malaky ianao ka. Io efa hitsaka kitsiny ny trano. Io le izy mandeha any alatra hiditra fa zaho aloha anao tsy mahasatsoka. Oay, raso aloha. Io jereo, toa misy alikoolina hitako ao anatiny ao. Misy olona ao zany ka. Jereo zany izy vao maika ary masio marikoditra beka. Kay le rangahy io ry tamby fandao Awa, aliko atao many azo eto no mipetraka fa midiry alara hiditra any. Ay, Matahotra. hiditra ary aloha dia iresaka amin'le rangahy iny. Avy eo mivoaka dia mamonjy andrio. Sika orsea, fa inona zany ty zavatra nataonareo ty nahoana najanona rery tato an-trano tato ny Ramavo? Tena miala tsiny aminao ary tatamanana raha nanao an'izany zay fa Tsy misaina ny zavatra nataonareo mihitsy nareo So ihany fa nalaky tonga. Zay ange efa nitady anao atraizatraiza talohan'ny alana ity toy. Ny antsoantso anao teo amin'le nahitako anao mihitsy aza saingy tsy hitanay moa ianao ko. Sady oka zava tompoko fa zay koa ange ka vahiny. Nahoana no najanonareo rery tato ka? Tsy naheno an'izany antsony sezany Tsy sakanay ny hitanay teto ry tatamanana dia nalionay ny ala. Raha olona nisy tositra angamba tena teneniko anao fa tapaka teo am-pitiorana teo ko. Fa nisy inona teo tantarao? Tena aleko aty atokotany aty any miandry ampazava ny andro ka tena tsy aisy mbola hitranga ao anatiny eo indray. Eto ana mangatsika aza milamina saiko. Mbola mangovotra be koa zany. Tena zavatra tsy fahitako mihitsy zao. Ao anatiny eo mety mbola ho faty tebiteby noho izao. Tamby. Sita. Ndrika mbola manaitra ihany ampitombo ny tahotra eo indray ndry. Fa ahoana kia? Fa manino indriny mivoaka aty ivelany aty? Ary aiza Mario? Aty mety amiko e. Ao anatiny ao izy. Fa mety amindry ahoana aloha e? Fa taiza loky aly efa adiny firy ve tsy hita mihitsy nefa ny tompo manjoa? Za angeny nanontany andry aloha e. Fa maninona ny aty ivelany aty no hoe mety amindry? Ka nahazo anay sy ny zavatra hitanay teo nge enjana be sita e. Ary mipetra aloha ndry toka keo ty tantaraiko azy fa aza manalokaloka eo amin'ity volo misaritaka be ty ka. Dia onjoonjoko rery amin'izay zany sisa ny fiainako manomboka eto. Lasa iny mamo, le olona mba nikarakara mpahandro ny sakafoko rehefa le mandeha mianatra iny mba manampy amanasa ny lambako. Olona mba namako izarako ny tantaram-piainako. Zay moa le fiainanako. Ahoana tokoa moa zany zao manomboka eto ny fivelomako e. Sioka. Ivelona mitahirina velan'ny mama ve? Ka vahaolana amin'izao fotsiny izany fa tena tsy haharitra. Tsy maintsy mitady asa amin'izay indry ry sita meloma tena. Izay ny tsy maintsy atao indry izao. Tena vita ihany iny Mario tonga dia hodinga ela? Zaky ohatra mbola saika hijery boky kely atsy. Evela mbola miditra biblioteka any amin'izao vaninandro izao e. Ohatra.
Fa maninona ka? Inona ny mahakakandria amin'izany? Inona ary ny tokony hoe aratsy an'izany ka? Ka mba gaga kely fotsiny a. Efa vita ny telefonina daholo mantsy izao izay tadiavina sy ilainako. Eny marina izany fa za koa mba te hipetapetaka kely eo ko. Fantatra. Ninona ny fantatry indrika? Matsiarotsiaro ny sita. Nareo mantsy no mipetraka matetika ko. Izay aloha dia marina na mahatsika kosa ny indro tamby. Hatramin'ilay fahoriana niatra tamin'iny dia tsy hitantsony mihitsy izy ko. Namana. Fantatra angifa taratara amin'ny elatiry Mario e. Mbola sahirana le tsy izay ngamba. Fa nga marina moa nareo tsy mba mifampiresaka telefonina. Mifampiresaka mihitsy izay ka. Fa taorian'ilay fahoriana iny dia matetika ohatrany tsy azoko antso mihitsy izy. Dia za koa moa tsy mamerina miantso azy tsony avy eo e. Mampalahelo ahy izy indro tamby. Dia ahoana izany moa izao nytoy amin'ny fiainany? Tsy ray sady tsy reny, tsy hoe havana, sady tsy hoe manan-karena akory ariko. Asa aloha lesy fa izay aloha dia marina e. Tena mampalahelo akika. Afaka mendry aloha ve ny lara mba hiantsoko azy? Na dia justa hoe amezako fampahirezana azy ihany azy nanaiko. Simka. Fa maika koa marina voadona ny fon'ilay Mario ty. Za koa nefa lasa maniry teo tiany izany. Eny e, aleo ararotiko teny mbola azo atao izany. Marina mihitsy izany aloha e. Omeko alala izy avy eo fa manina ho ara tsy mamaky boky ao aloha androany e. Andao mba tsy handeha bus fa mandeha tongotra mamoramora eny miaraka motsika. Andriko izany. Ndao moa e. Rary ny andra matimaty amin'ity Mario ty koa sitaka. Manana toetra hafa mihitsy izy. Tsy mitovy amin'ny lehilahy hafa izy ary akoatry ny hatsaram-bika sy tarehany. Tarika andeha tongotra nefa dia lozan-dry variana be io ka. Andeha hiverina ho any amin'ny biblioteka ka sendra mba nisy zavatra nandalo atao an-tsaiko rea dia izay fotsiny fahazafako moa e. Hono ary tamby. Fa hatramin'ny noviana indray izany no tia mandeha tongotra indray ity ka. Tsy misy hoe hatramin'ny noviana rehefa mba tsapako fotsiny hoe tsara kely manao an'izany rehefa mba misy namana iarahana. Marina aloha izany lazaindry izany. Sady fanatanjahantena koa izy ataontsika izao e. Hitako ialany matanjaka be koa e. Izako e. Sady bokina be. Rety Hitako mazoto izany lahy raha ohatra hoe mba andeha tongotra miaraka foana tsika indraindray rehefa milava. Tsy maninona izany ka. Inona ary moa no tokony olana amin'izany? Anontaniana ihany alohako sao mantsy misy zony bedy eo. Rety io Aiza moa fa teto anotriny nahita an'ilay peta-drindrina fitadiavana piasy izay e. Ie, io mbola io ilay izy. Sady io eny fa misy olona mivoaka avy tao. Dia ararotiko aloha io anontaniana. Sady manatona aty izy izany. Mademoiselle, inona no afaka nampiako anao izay ke azafady? Manahoana tompoko? Salama. Tsy izany fa nahita an'io afisy eo ivelany io dia mba anontany. Liana amin'ilay asa izany ianao? Eny tompoko. Iza izany mila an'ilay asa? Zaka. Ay kosa. Mety tsara ka. Ahoana e? Mandroso ianao dia atao birao koa tsika no hiresaka an'ilay asa re. Birao ary tompona andraikitrato izany ty lehilahy ty raha azoko tsara. Simka. Mandroso dia mipetrapetrahanao mademoiselle. Misaotra betsaka tompoko. Ohatra izao izany fandeha an'ilay asa atao azavaiko anao aloha dia avy eo anao afaka mametraka fanontaniana amin'izay tsy azonao.
Dia zay reny asa atao ato ry mademoiselle Sita, ka asa raha hoe mety aminao ka. Voaraiko izay raha misy fa eritreritra kely aho dia miverina aty manome valiteny raha mety amiko fa tena misaotra betsaka tamin'ny fandraisany. Eny ary tsy misy isaorana re rehefa tapa-kevitra ianao dia tongava any misy test kely izay fotsiny ampanaovinay anao fa inoko fa tsy hanano sarotra anao zany. Eny ary tompoko, voaray izay. Tena ohatry ny mety amiko ilay asa. Amin'ny alina dia aterina rehefa mirava. Mbola misy fotoana ahafahako manohy ny fianarako ara-dalàna tsara izany avy eo. Sika. Tena hiverenako dia ny rapitso ihany io fa aleo aloha andeha hody. Sady mbola maromaro koa ny raharaha lamina ao an-trano ao izao. Ty herinandro ity izany aloha dia ngamba lany amin'ny fizarana ny fiainana vaovao tao aorianan'ny nahafatesan'ny mamy iny. Mety mbola tsy ho afaka ny hakana am-pianarana mihitsy aho aloha ahoana ary izay ny toy an'iny tantara tany amin'ny fiandrasana ny fatin'ny mamy iny tena tsy nampozina mihitsy koa aloha iny zava-nitranga iny. Na nitandry zareo na nitranga tamiko. Tena mbola misy zavatra tsy azoko sy tadidiko mihitsy ka. Zaho mba faly ery nahita ny namako nanotrona indrindra fa ny fahatongavan'ny Mario. Kinazo mivadika ny rasa. Tena tsy najery azy akory aho noho ny amenarana noho ny nandery zareo. Iza koa tia miantso ity? Amin'izao lery izao mihitsy ve? Sady ohatry ny numero mbola tsy fahitako mihitsy izy izany ka aleo aloha raisina lalàna azy. Allo? Allo, Sita io. Mario ihany ry Saro-pisaina ity izy. Mario? Eno nalaiko tany amin'ny tampo ty laranao ty dia mba nahatsiaro andria dia niantso Ve zaho mba misy mahatsiaro Ianao ary mibe mpahatsiaroko. Misaotra ary. Manahoana ry izay ka? Salama tsara ve? Nanahoana ny avy zanana? Somary reraka kely rery Mario fa tsy maintsy mandeha. Zay mihitsy no mety aky lalam-piainana ihany reny fa fiainana amin'ny toy foanako. Fa nandeha aiza aloha dia roviana ny andeha hianatra? Efa tsy ho ela ka. Zaho io manko sady mbola miezaka manavao fiainana dia mandamindamina an'izay Ay kosa, alaminy moramora eo kia. Raha mbola misy azoko hanampiana an'io dia lazao eny samy hafahafa mihitsy. Tena mbola misaotra betsaka foana lesy Mario Na dia efa tokony hatory aza dia mbola nahavita niantso anahy ihany. Tsy mety akin izay koa. Izay ary aloha fa mahazo tondry ary aza ela fa banga ny toerandry velomy Sita. Eny ary velomy Mario. Banga hono ny toerako. Tena ohatry ny dobodoboka be ihany ny foko raha vao naheno ny feony teo marina. Tena vao maika tiako ilay zanak'olona. Izy koa ary mety toy izany ampato navita nahazo ny laharako sy miantso amin'izao lery izao mihitsy. Sioka. Aleo aloha alaminy ity resaka azy ity fa sao dia tsy nakanona eto indray ka. Iny no tena maika aloha izao. Sisa aleo manaraka eo ihany. Ka manao ahoana fahita mademoiselle an'ilay asa aloha efa herinandro mantsy izay ny asanao ka
Izay avao mba hanontany anao mantsy. Tena mety tsara amiko le izy fa misaotra betsaka re a. Inona moa ny antony tokony isaoranao ahy e? Ianao ange ny tonga nitady asa tao e. Fa ianao no nanome hafahafahana anao an'le izy nge e. Samy tokony tsy isaotra anie zany tsika e. Na izaho na i mademoiselle. Fa azafady hoa e. Raha mety re monsieur Jackie dia aza tsono amin'izany mademoiselle izany aho ka atao fotsiny hoe sita fa tsy maninona e. Ohatra ny mavesatra be izany no maheno azoko. Eny ariko tsy maninona zaniko. Dia za koa ary zany aza tao an'izany hoe monsieur Jackie zany fa atao fotsiny hoe Jackie. Kosa e, patronko ve ianao dia? Eny raha manahirana anao ary dia rehefa ao am-piasana ataovy hoe monsieur Jackie e. Fa rehefa aty ivelany ohatran'izao dia ataovy hoe Jackie fotsiny. Mety izay? Eny ary e, tsy maninona raha izay. Efa tonga koa moa zany ty ianao ka. Dia mandram-peona indray re mandram-peona indray re sita. Misaotra betsaka Jackie a, veloma ianao. Mario? Tamby. Andraso manahoana elahy? Efa tarany antsika e. Elahy ohatry ny tsy taitra-pory. Mandeha any ry aloha raha maika e. Omeko lalana mihitsiko. Aleo aloha andeha milamina mihitsy ka. Fa ahoana lesy a? Ao tsara ve elahy e? Somary tsy dia nahita tory alina dia reradreraka ry a. Angamba nanao zavatra elahy avy sa le mizango tamin'ity tongotra omalika. Tena tsy haiko mihitsy rery Tamby. Avy niresaka tamin'ny sita telefonina dia teo e. Tavela mivandravandra teo nandritry ny ora maromaroko. Aika efa tsy andronao mihitsy nazonao any numéro 1 sita mba hiantsonao azy a. Mba hafahafa kosa mifandraisan'ny tambony tianiko izany. Ko maninona moa izany? Na tsy aro azy loatra dia natsoaka izy rery Tamby a. Lamma saiko rehefa laza izy hoe mbola mikarakara ny fiainany vaovao aloha izy. Izany hono mbola tsy nianarany. Eny e, tsara kosa zaniko. Ary ohatrany tsy mafaly andreny izy amin'ny mba maheno vaovao tsara ho azy izany. Tsy hoe tsy mafaly ala izy fa izy tsy mba milaza an'izany amiko koa. Raha ny fahazahoko azy dia mety mbola sahirana ara-potoana izy ko. Izay ngamba ny tsy niantsony andry. Za foana anie miantso azy rehefa hariva iny. Tsy maninona re zany a. Tena hitako fa tsy mafaly any Tamby mihitsy izany fifandraisana sita izany. Rehefa miresaka sita dia hitako hafahafa izany foana izy ko. Efa hitahitako ihany aloha izany tato ato. Toa kekeziny ery mba tsy hatsarovako any sitako. Sika. Tena tsy mitovy mihitsy ny toetran'izy roa reto. Izy mizaka ny fanakaiky amiko. Sita koa etsy andany hitako fa tsy tia manakaiky fa vao vinavinako amin'ny fijery sy firesaka ihany manko ny ao am-pon'izy ireo. Io ndray fa variana elahy. Ay, azafady rery Tamby. Rendao hiditra amin'izay ve fa iny ny mpampianatra? Ndao tokoa re. Enjana ihany izay namolaka ny herinandro voalohan'ny isan'alina izay ka sofa misy an'ity androany ity aloha mba tsy esana. Rehefa mianatra tena mikonto be mihitsy ty repos ty. Mba matory ara-dalàna atao trano ihany izany aloha. Efa tokony atory mihitsy ary moa izaniko. Dia alamindamina aloha reto dia tsotsotra etsy ambony fandriana etsy hitady torimaso amin'izay. Zay. Fa inona koa ary ty mahazo an'lahy ty ro Mario le ty.
mba manoka ihany fa tsy mety mahita toro mihitsy ko. Rehefa mieritreritra ny sita indray dia ohatrany lasa lavitra be izany. Ny fahitako azy angamba no hitako hoe any fanafotony zoka. Tena tsy mety mahazo toro mihitsy koa zany ka efa zatra n'le miasa alina sahady ve? Ka aleo aloha tsy eritreritra asa. Tena te hiresaka amin'olona mafy aho zany. Tsy azoko. Fotoana ohatr'izao mantsy isan'andro le mampiresaka ny mama fo ny fahavelony. Samy tavelo eo avy eo. Restory ihany izay avy eo rehefa ela ny ela. Tsy misy tsony mantsy izany ankehitriny. Dia iza indray ireny no ampiresahany? Sioka. Mario, raha mba eto akaikiko eto mantsy ianao izao ry Mario a. Sita, iza rendry izay e? Tohatra ny tena manimanina be mihitsy aho zaniko. Sambatra zao raha mahita andria. Tia ino an'le feoandry malefaka be iny a. Oy, inona koa ry za mahazo azany? Dia miteny rereto marinako. Mario a, te aheno feo anao aho zany. Tena naty feo anao aho za iny korsita dia hitako hoe ampy aho. Aleo rangahatsoko ianao. Allo, Sita. Allo, Mario? Tsy mety mahita toraka dia naleoko ny antso andria. Zany, aty amiko izany no alaina ny torimasonao. Asa rery Sita. Fa tsy nety mihitsy ho any saiko raha tsy naheno feo andria. Dia le feoko izany no anampy hampahita torimasonao. Mety izay angamba ny ilaiko rehefa mbola tsy hitako akindry. Za koa ary ato nge efa zatra miresaka amin'olona rehefa alohan'ny atory e. Dia zara koa izay ianao ny antso a. Miresaka amin'ny olona. Ie, fony fahavelon'ny mama dia izay ny fanaonay eto miandro ny torimaso. Ay ve, eto ary afaka iresahany isaky ny alohan'ny atory izany. Misaotra meloary nanaiky nadalaiko e. Fa finaritako alika miantso andry sy dia ohatray le dietsy. Tapaka marina le antsoko. Tena nitsoraka koa ny bateriako marina ka. Izay fa afaka iny aloha ny fahampiretana te hiresaka. Fa za aloha za mbola te hivoaka ny ivelany ihany. Te hianoka an'izao hatsaran'ny tsinam-bolana izao. Maninona tokoa moa e. Ifa tonga ndry. Azafady akifa mbola nisy zavatra nadika kely rehefa ndravo izay a. Za koa nge voatsela teo ny gadona teto e. Ay, tena tsy afiniko aloha, tena mitoboka be mihitsy ny kia vao mahita ny tarehandria. Tsy aloha finiko mihitsy izany ka. Ay, Mario koa. Ohatrany hoe dia tena ela be ry ve, tsy voaviana akory. Tsy haiko akifa tany amindry foana ny saiko. Matsiaro ny fisindry miara-mipetraka rehefa mianatra iny ako. Tena tsapako hoe banga be mihitsy any tsy fisindry. Sioka.
Dia inona hono izany no tena ananako mahatonga an'ilay fahabangany? Sita, afa mihitsy any miaraka mianatra amindry. Efa ho avy re Za koa ne tsy maintsy nitady asa izay ny mbola tsy nahafahako. Dia efa nahita izany izao? Efa nahita ka, ary mety hampilamina tsara ny fiainako amin'izao mihitsy. Ay kosa, tsara kosa izaniko. Fa asalina aloha ilay izy. Izany ve kidy ety amindry? Tena mety amiko ariko. Ny alina miasa dia ny andro mianatra. Izany kosa ve dia mety? Araka an'izany ve nena ry Sita? Ka misy fotoana atoriana ihany anie eo anelanelana eo Asio fotoana ialana sasatra ihany akia. Eny re fa angamba andeha amin'izay aloha ry Mario fa sao dia tara eo Andao ary fahateriko indri. Ka aoka izao fa tonga dia andray bus etsy Indri kosa izany, dia tsy afaka miantso anao intsony izany rehefa hariva. Rehefa andro sy ora mitovy amin'iny nitsonao iny ihany no mety raha amin'ny alina. Iny mantsy ihany mba repos fa isan'andro izany azo antsoina atoandro ihany. Mety ka. Izay aloha Mario tsy ela dia hiverina hianatra amin'izay. Eny ary, mazotoka indri. Mazotoa elahy. Mavatovato izany nasibo akily. Dia manao na findendrehan-tia ry Sita? Efa manomboka milamindamina rery tadamanana. Za ny tokony efa ela no nakaty amin'iko taty mba hoe hanampinampy fa hitandriany mbola sairana kely fotoana fiakaran'ny vokatra moa zao dia tsy maintsy nanampy anazalana nanagona azy tao Tsy maninona re izany Zao koa no fotoana ezahako amindrana rery Efa nitondrako vary sy hanikotrana dia voamaina koa ndriko aho. Izay zakako ihany aloha ny tongako aty tadamanana koa izany dia misahirana, misaotra betsaka re Tena amin'ny fotoana ilaiko azy mihitsy izy izany. Efa ela ny tsy nihinana an'izany voamaina izany ry tadamanana Zany? Fa ahoana Ahoana ry tadamanana? Indringa zany tsy mandeha mianatra intsony matoa mbola tratrako eto. Mbola tsy miverina tany am-pianarana mihitsy aloha amin'izao. Fa nga misy olana? Sa mbola misy saram-pianarana tsy voaloha nga lazao raha misy an'izany Tsy zany mihitsy ka. Mbola nitady asa re Izay dia le fotoana ny olako. Ndry efa miasa nga zany sity io? Efa nahita ka. Dia sady asa izao nianatra. Zany ve dia ety akia? Ahoana koa ny tezan'izany aza vao aloha fa tsy azoko Ka amin'ny alina miasa dia amin'ny atoandro mianatra rery tadamanana. Ay ve alana tao atoriana ve ny sana dia ety ve zany aky tsy horeraka be amin'izany ndry Ka tsy maintsy nanao an'izay anie za ry tadamanana Ahoana ny fivelomako eto? Za raza tonga dia nahita an'izayko. Iza no hamelona eo nefa Afa ny fiainana mbola nahateo any mamy Aza be fanahiny ianao fa vitako izany tsoroko aminao aloha raha za manokana dia tsy makasitraka loatra amin'ilay ianao miasa alina. Tsy manaiky an'izany ny saiko tena toa tsapako ny fahasarana indri amin'izany ritmo izany fa eny raha tsy mampaninina indri fotsiny dia mba avelao hanampy andri. Efa herinandro mahery anie izao ny asako ry tadamanana Efa haiko ny fandaminana ny fandaharam-potoanako. Na izany aza dia avelao mba hanampy andri ho azy za Sioka. Inona no azonao atao hanampiana ary nefa Marobe re na ny fiandrasana ny trano fotsiny aza na koa ny fikarakarana izay vitako ato an-trano ato misy foana afaka ataoko retsy tena ilainao zany anaka satria rehefa ela mantsy dia tsy karitry ny olona ny tsy mahato an-trano matetika andriko
ny ratsy any lava maso e. Tandremo. Tena marina tokoa aloha izany teninao izany e. Fa tsy maninona raha tsy mampisy olana anao e. Tsy olana amiko mihitsy izany e. Rehefa mila makany ambanivohitra fotsiny dia mifandamina eo ihany tsika. Mba hanana namana ihany aho izany hanala ny fahanginako etiko. Tsy rery ho andry rehefa mbola eto tatamanana fahazamana. Zay. Hitako misy moka be ato. Tsy vohidiko ny varavarankely. Tako n'ilay rideau tato ambadika tato. Ary tsy nanakay ny volana. Zavatra tsy ampoziny ny zaza iny zao ny tranga any ampiasana. Izay ny tsy akasitrahako azy asalina. Raha mba fatany mantsy fa izy angentina ny dovandrambavy e. Sika. Tsy ho tana mihitsy zao izy iny rehefa tsy sasak'alina eo. Dia tafa amin'ny volana eo. Sanahariko mba maivany re zany filany zany mba tsy hanimba ny asany. Ny olona tsy mitsaha-tombo fanesika sady mifanitsakitro mihitsy. Za ty efa tena manomboka tsy mahazo aina marina. Sita? Mademoiselle Sita? Ao tsara vendry izany? Tohatra lasalasa lavitra be ianao zaniko. Miezaka anao tsara re monsieur Jackie a. Fa misy inona? Angaha ianao tsy salama sa? Tsy misy inona akory ka. Fa ohatrany hafahafa ny fijeriko anao izany. Fa maninona ianao Sita? Mba saika hangataka mba hivoaka kely any ivelany any ange monsieur Jackie azafady. Mandeha ary aloha maka-rivotra kely any ivelany any. Sambany koa mantsy ny hoe be olona be ohatran'izao tsika hatramin'ny nahatongavanao ko. Eny ary misaotra betsaka ramose a. Mba hafa mihitsy koa ny fiovana hitako tamin'ilay Sita teo iny ka. Fa mifiry aloha izao e. Ndraso tsy lera. Amin'ny 12 sy fefany alina kay. Na masony na ny tarehiny. Lasa ohatran'ny hoe ny varamena be tampoko izany teo ko. Zay. Azoko ery ny aiko aty ivelany aty. Sady tsapako fa aty ivelany aty nahazo aina e. Aleo aloha any vetivety ny asa monsieur Jackie a. Sika. Sady mba be client aloha ianao dia mba mifalifaly. Za koa aloha aleo ampifaly teny eto. Andindihy kely. Iza no namako? Mario. Aizy tena malalako a. Mahafinaritra rihana ny alina.
Sita, aza entindry mafo aza. Aty ho any lalana. Aty. Ay. Sioka. Kay nofy. Tena ohatran'ny nenako mihitsy izy teo. Marina raha tsy tsemboka be ako. Efa ao amin'ny roa latsaka izao. Toa mbola tsy miverina ihany koa nefa sita. Fa naninona ary? Andraso siako jeren'ny sécurité mihitsy ka. Ary zalahy. Andana lesy mba jerijero kely manodidina antsika fa lasa mivoaka anakarivotrivitra any le mademoiselle Sita réceptionniste vaovao iny. Mezaka miantso azy ihany fa izy koa neka tsy nitondra telefaonina. Ohatra ny haingo maneno fotsiny le telefaonina nefa tsisy mandraiko. Tena miala tsiny indrindra monsieur Jackie fa tsy maintsy nijery an'izay mpitsabo akaikikaiky teto mihitsy aloha. Efa tsy dia maninona izao. Tena izany eto fa ho lasa lavitra mihitsy ny saiko ry mademoiselle Sita hoe sao naninona tany ivelany tany ary ianao ty e? Izao hitanao izao moako, naninona izao? Eny tokoa. Afaka manohy miasa tsara izany ianao? Ie, ara-dalàna tsara monsieur Jackie. Ay, mazotoa ary e? Sioka. Dia tena toa ohatran'ny tsy ilay olona hitako tamin'ny 12 alina teo mihitsy ity Sita ka. Jerety izy toa, lasa natanjaka be ry. Fa ny zavatra tsikaritro fotsiny dia ohatran'ny somary lasa nikorotandrotana izany ity volony sy ny paoziny. Aleo aloha no hiasa ka. Ay tongondry. Otry, fa firy izao ry dadamanana? Toa mbola tsy natory ianao sa efa nifo? Efa tsy haiko intsony ny lazaza ry Sita. Nanao any ianao? Ka, ao tsara ry dadamanana. Tsy reraka be ve? Ohatry ny isan'andro ihany ka. Eny e, somary maromaro mihoatra ny mahazatra ny olona androany fa na izany aza nandeha tsara ihany. Sioka. Hafa koa ny fijery ny dadamanana ka. Tsy ny te tany zavatra be izany izy. Tsara izany rehefa tsy nisy olana eo amin'ny asa e. Fa io aloha efa misy sakafo mafana dia mandana hano. Dia avy eo indray afaka matory kely mialohan'ny andehanana mianatra. Dia tena hafa marina misy namana atao trano ka. Misaotra betsaka re dadamanana. Tsy rery ho andry rehefa mbola eto efa natao solon ray aman-dreny ilaza zavatra maro indray satria mbola misy zavatra tsy fantany indray amin'ny fiainana. Fa zavatra inona izany ry dadamanana? Aloha ny anina fa misy fotoana ny zavatra rehetra e. Izay dia avy eo makaina. Eny ary. Ory Mario tena ohatran'ny tsy ao mihitsy ela zany androany ohatran'ny hoe vary indrindavo izany. Tena lasa lavitra be mihitsy e. Mario, fa misy inona hoay Ohatran'ny tena mbola tsy ampitoro maso ndraiky Fa inona foana zany no antony tsy mahampitoro maso an'la ty lazaiko azy ary ve. Dia ilongolongo foany amin'ireny
nefa dia izy raha vao maheno an'izany resaka sity zaniko. Mampalahelo ange lesy ny mahita la ohatran'izao foana e. Makarary mifoko mihitsy azy. Lazao alesatra Mario dia hitadavantsika vahaolana. Andeha ho lazaiko raha ngafa atao misikotra be ohatran'iny dia izy ka hitako eo izay vahaolana etonko. Zao ary nanonofy hafahafa nge zaho lary-tamby. Zany ve? Ino netiny sitany azakazaka be ony avilavila ny etsy seroa misy dia za ihany no manitsy ny lalana iny nefa za amin'io zakany amin'ny tanan'ila. Hitako eto mihitsy. Tsy maintsy nofo manko zaiko. Dia azoko sara tsaina fa lasa saina lahy avy eo nandinika ny hevitra izany nofo izany e. Dia izay mihitsy moko miezaka nitady torimaso fa tsy tonga mihitsy manjam-parain'ny andro. Ny saina koa moa efa ny amin'ny foana angamby e. Sady nareo koa ve mety hoe mifampiatsy foana koa ngamba. Asa mety hoe izay koa ngamba mahatonga an'izany. Nanomboka tamin'ilay indray mandeha ny antsoko azy iny anie izany. Ka ny saina zany no andy foana e. Tsy azoko mihitsy. Namana be dia be akaiky an'lareo dia olona efa tsy hitany foana nataony lahakarary ny fiainana eo. Tsy arary fo ve moa ny afaran'ny lara ohatr'izany foana ataoviny e. Io ary fa tsy zakan'ilay kiala ratsy tiany maheno an'ilay hoe miresaka amin'ny sita. Sioka. Aleo ry any izany fa izany koa anie miteraka olana ao antsika eto ry tamby. Andao amin'izay ody. Sary-pisainana ianao vavy. Isa sita ve izany? Ie. Allô? Elaelaka izy izany Ay, eny e, efa henoko ihany moa izany e. Ny rindrina neky manatsofony e. Ie, milamina ny aty ka. Zany tsara kosa izany kia. Ay, ohatran'ireny taloha ireny ihany ka. Amin'ny valo. Rampitso izany Ok. Iverina hianatra amin'izay hono kiala rampitso e. Tsara kosa izaniko. Niova mihitsy nendrik'ilay Mario vao naheno hoe iveriny sita. Tia indray dia efa alaiko tsikelikely fa tsy ho andrisy izany ry sita. Tarindry. Sady nahazo anay tamin'ilay indray alina iny fotsiny aza. Ampiantony anaovako an'izao amindry. Ahoana tsara ho sita maly ry tamby? Tamin'ny foana indray izao ny saina laty nandritry ny alina teo. Ndry koa natory be mihitsy ary ako. Nitaboako teo am-pandrinana ela fa ahoana ho izy ho Tsara kosa izaniko. Iverina amin'izay hono izy androany e. Aiza kory izay sita eo e. Atao variana be fotsiny tindria. Tiry ary Mario manahoana daholo nareo? Oay, ay ve tao aorianako tao indray no mipotry e. Ao aloha mba mifamihana kely fa efa ela loatra ka. Ao manahoana ry? Le fijeriny tamby any sita koa aloha. Mba lalina mihitsy. Manahoana ondry tamby Manahoana ry kiala? Tena niverina efa tsy verina intsony angendry ry sity. Salama tsara ry reto tena sahirana kely fotsiny. Na tsy hiverina intsony teo koa ary mondrina ninona e. Mandrerako. Dia izao izany kiala efa milamindamina. Efa azo atao hoe izay ka. Hitanareo ihany nivadiky ny rasa atao anatin'ny fotoana fohy e. Amin'ny fiainana any amin'ny toy foana kiry sity. Za manokana aloha mahazo atsaina ny zavatra iainandry mihitsy. Dia mampahery foana koa e. Dia tena mbola mamerina ny fisaorana anareo aloha za Dia ny fialan-tsiny koa tamin'izay nitranga rehetra nandritra an'ireny fotoana ireny.
Tsy misy fisaorana aky izany inona moa no mahampinamana antsika raha tsy mifampizarany rehetrarehetra marina tokoa aloha izany voalazany tamin'izany fa ona tokoa moa izany ny fiainandry izany zao ka mbola izy fotoana hitantarana an'izany ve zao ry Mario efa kaikiditra angentsika mbola misy kely re alefaso aloha ry sita zao ary fahasambarana kely izany indray nandritra ny fiarahana tamin'izy menadata amin'ny atoandro. Mario izany aloha dia hitako tena faly eriana ahitana na ny endriny na ny fietsiny. Mbola saika hanatitra aty ampiasana mihitsy aza moa izy fa ny lavoko fotsiny ko. Zaho koa moa ary toa satroko ny finy ela be tamin'ilay fanao veloma iny. Tambindray tsy karotro hoe tsy nisy fiovana be izany teo aminy. Tena ny mangatsiaka izany ny fifandraisanay Tsy ilay izy mpifanany any amiko taloha ireny intsony ny hitako. Tsinjoko mpanao fijery hafahafa amiko izany ary izy rehefa sendra mitopy any amin'ny tampoka amin'ny masoko. Fiovana nateraka ny fotoana daholo ve izany ka aleo aloha mifantoka kely ato sao dia traika amin'ny azo hoe tendry varindavo ty ry sita. Dia izay no izy ry sita, izay ny anton'izany zavatra nahazo andritana ampiasany ireny izany. Ve ka zana ry tadamanany ka tena tsy mety mino aho hoe le ambina rano nisotroako talohany nafatesany mamy izy izany no namindrano tamiko ny heriny. Izay indrindra alohan'ny hafatesany manko ireny olona ireny dia mitady olo-kafa famindrany an'izany ka neny raha mavo izao dia indriko ny safidiny menana azy. Fa ahoana ary tadamanana? Ahoana moa izany nahalalànao an'izany rehetra izany? Hitandry, azo lazaina ihany fa misy roam-pihavanana ihany izay sy namandriko ny taizandry iny. Ny ray aman-dreny be anay no iraisana. Sioka. Za koa izao dia azo lazaina fa manana kely an'izany loha izany avy amin'ireo razambe anay taloha. Ve ka izany ny mariny? Azoko amin'izay ry tadamanana. Tena misaotra betsaka anao nampahalala fa nisy hanamboarako no aviko ny fahalalako amin'izany. Izay mihitsy ary moa ny antony nampahalaiko anao mialoha sao dia ho gaga anao isaky ny mahita an'ilay fotoana fietsehana. Eny fa aleo aloha andeha hiasa ary loha izaho sao dia tareto indray. Fa ianao marina angaty tsy nianatra androany? Maraina ihany izay nianatra ka. Misy koa adiny iray ihany izao an'izay mazoto fa naleoko aloha rody kely mba nanasa ny lamba iny. Ndana ary andeza tsisy. Pejy mainty. Pejy mainty? Tantara no soratany Harivony. Nandrenesanao ny feony? Naya, sarobidy, safidy, mananjara, fiderana ary tainana antenaina. Natiora Andriavizara sy Livra Zakasahala no mikajy lafiny teknika. Nanatotosa? Safidy tainjanahary.